avy ety ambany ianareo, izaho avy any ambony. Ahoana indray ny amin'izany? Manasanao indray mba hiaraka hitinidinika amiko, manasanao ampitiavana amin'ity androany ity. Rahalahy sy anabavy malala, ry fianakaviana mahafinaritra isany, ary namana, ampifaliana no anolorako ny fiarabana ho anao indray niaraka natratra ity fotoana ity isika rehetra. Tsisy herotsika fa no fitantanan'Andriamanitra dia tafahoana isika ka dia hosolo ny fifandraisan-tanana dia andeha hifahifahafantanana isika ampitsikitsikiana miarabanao izahay. Milohany andiniantsika izany dindinga izany ary dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay, tsara indray izay ny an-danitra, misaotra anao izahay no ny tombon'andro-pahavelomana omenao anay ka afaka manatanteraka mifiaso fiaraha-midinika izao izahay. Mamela ny elokay, aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay, aoka tsisy hevitra mampisaraka anay aminao, ary aoka ny fanahinao no anazavanay ny teninao ka hitondra soa ao anay ny izao teninao izao. Amin'anarana Jesosy nangatana vavaka. Amen. Hitantsika tamin'ny lesona fa hatreto aloha dia asehon'ny Jaune fa i Jesosy no ilay Messia nampanantenainy. Andeha eketsika ampanintretena izany. Jesosy ilay nantenainy vahoaka jiosy. Jesosy ilay efa nandrasana hatry ny ela. Ary tiako ihany koa Jesosy no mba antenainao androany. Iriko ihany koa mba Jesosy no andrasanao hitondra vahaolana ho anao androany. Zao anefa nizahatra nitranga nanjary fahavalo lehibe indrindra ny akamaroan'ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany. Rehefa nilaza Jaune, nahoana, inona ny antony? Ny filazantsara ny Jaune toko fahavalo ka ny manomboka amin'ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo no andeha iarahantsika amin'ny dinidinika amin'ity androany ity. Filazantsara ny Jaune toko fahavalo ka manomboka amin'ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo no iarahantsika mandinika ao aminatin'izany andinin-tsoratra masina izany. Ny toe-javatra ato dia ny vanim-potoana zay ny akaran'ny Jaune toko fahavalo ka ny andininy faharoambin'ny folo dia ny nampianaran'i Jesosy teo amin'ny tempoly, teo kianjan'ny tempoly sy ny nahatezerany lehibe taminy. Dia nisy tsy fifankazoan-kevitra lehibe teo amin'ny Jesosy sy ny mpitondra fivavahana fa inona ny zavatra nitranga. Milaza Jesosy fa sady tsy mahafantatra azy ireo mpitondra fivavahana no tsy mahafantatra ny rainy. Zao no voalazan'ny teny ao amin'ny filazantsarany Jaune toko fahavalo ka ny andininy filazantsarany Jaune toko fahavalo ka ny andininy fahasivy. Ary raha nandre izany dia nivoaka ny tsirairay. Atsika eto ny toe-javatra nitranga hoy Jesosy fa tsy mahafantatra ny ray ianareo amin'ny andininy faharoambin'ny folo. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona ndraiky nanao hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao. Izay manaraka tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana iny. Ary hoy ny fariseo tamin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ianao manambara ny tenanao ko tsy marina ny fanambaranao. Jesosy namarika nanao hoe na dia manambara ny tenako aza aho dia marina ny fanambarako satria fantatra izay niaviko sy izay aleko, fa ianareo kosa tsy mahalala izay iaviko na izay aleko. Zany ny zavatra mitranga, nisy adihevitra teo. Zao ny fahazavanay na ho Jesosy. Tsy nety izy ireo. Dia hoy izy tsy marina ny fanambaranao. Toy ny hoe mampandainga an'i Jesosy ny mpitondra fivavahana. Dia mbola nanamafy Jesosy fa marina ny fanambarako. Jesosy milaza marina ny fanambarako ary eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Izao no voalazan'ilay teny. Amin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Fa hoy izy taminy, ianareo avy aty ambany, izao avy any ambony. Ianareo avy amin'izao tontolo izao, fa izao tsy mavy amin'izao tontolo izao.
no vantaniny Jesosy ny resaka fa nahoana izy ireo no tsy mahalala an Jesosy, nahoana izy ireo ny tsy mahafantatra azy. Ny antony mantsy dia izao, ny fantoka teo amin'ny lova-tsofina sy ny filôzofian'olombelona mantsy ireto mpitondra fivavahana reto, ka dia nanjary no laviny ny amin' Jesosy. Any ka na dia teo anoloany aza Jesosy, na dia nanatombotsoa ny fanatrika mivantana amin' Jesosy azy izy ireo, dia no laviny. Any ka niteny Jesosy niteny taminany hoe ianareo avy aty ambany. Inona moa niteny Jesosy lazainany amin'izany? Zany hoe na dia miseho mpivavaka toy inona aza ireto mpitondra fivavahana reto, dia hitan Jesosy fa tsy olona ara-panahy izy ireo, tsy mba manam-pahamasinana izy ireo. Tanteraka taminy amin'ny filazantsara ny voalazany i Paoly amin'ny Timoty faharoa toko 3:1-5 manao hoe manana nindrika ny toe-panaraka an'Andriamanitra fotsiny izy ireo, nefa mandà ny heriny. Mampatahotra zany. Betsaka ankehitriny ny mitondra tena mpivavaka fa mifantany napetraka tena manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra be. Sanatria ve ho voalazan Jesosy koa ianareo avy ety ambany. Jesosy milaza fa izaho avy any ambony. Ny riko dia izao, isika mba eo amin'ny toeran Jesosy, mba eo ambony koa tsika fa tsy ho eto amin'ity tany ity. Tsy zava-baovao nefa nilazain Jesosy, fa ny mpaminany Isaia dia efa nilaza zany amin'ny Isaia 7:20 ka ny 7:10 manao hoe satria manatona amin'ny vavany ity firenena ity ary mankalaza amin'ny molony nefa nampalaviliny ahy kosa ny fony, fa ny fatahorany ahy dia didin'olombelona ampianarina azy ihany. Naveriny Jesosy tao an-tsato marina teo aoriana zany ao amin'ny filazantsara ny Marka 7:17 manao hoe koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Marina ny teny Jesosy zany, ianareo avy ety ambany, izaho avy any ambony. Raha mbola ny didin'olombelona nankatoaviny mpitondra fivavahana, raha mbola ny didin'olombelona nankatoaviny kristianina, dia hoy Jesosy hoe ity firenena ity manatsy amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Noho ny amin'ny fatahorany ny olona, noho ny fatahorany didin'olombelona ny fivavahana. Hoy Jesosy amin'ny Jaona 4:20 avy amin'izao tontolo izao ny fampianarana izy ireo sy ny didiny, ary hoy izy izao tsy mavia amin'izao tontolo izao. Ka noho izany tetarika antsika androany izao dindinika izao, andao tsika tsy hamitaka ny tenantsika, milaza ny tenantsika ho mpanara-dian'i Kristy isika, kanefa tsy mety manaiky ny sitrapony. Andao tsy hamita tena isika, andao tsy hamita tena isika. Arak'izany ary se na ratsy toy inona ny fitondrana ara-pivavahana, dia na izany tsy zany aza, dia jiosy maro kosa nefa no nino an Jesosy, nahita an Jesosy amin'ny maizy azy. Amin'ny filazantsarany Jaona 4:8 ka ny 9:30 dia zao ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra hoe raha manao an'izany, raha nanao zany teny zany Jesosy, dia maro no nino azy. Iriko re mba ianao ihany kio anatin'io, ka natao hoe betsaka aza tsy manaiky an Jesosy, dia ianao kosa nahita an Jesosy ka manaiky azy. Dia metraka fantany ianao ary ankehitriny manao hoe ahoana ary ny fomba ahatonga anao ahatonga tsy avy aty ambany fa avy any ambony. Ahoana nahatonga antsika tsy ho eto amin'ity zao tontolo izao ity fa eo amin'i Jesosy. Isika rehetrarehetra no riko mba samy hamaly an'izany fanontaniana izany. Fa ny raha ny hetahitako, raha ny faniriko, raha ny fanirian'Andriamanitra dia mba ianao anie mba ho isan'ilay hoe avy any ambony fa tsy avy eto amin'ity ambany ity. Andeha hoentina mbavaka izany dinidinika izany androany. Bavaka isika. Andriamanitra rainay io, mampieritreritra anay tokoa ny teny ny hoe manana toe-panahy araka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny. Ampio zahay mba tsy ho amin'izany toerana izany, fa ampio zahay anaiky ny teninao ka ankatoa anao ny sitraponao. Aza vela mitantena
ho mpanaradianao zay kanefa tsy manaiky ny teninao. Ampioza-piaino izao mba ho isan'ny mino ny teninao. Tompo tantano izahay raha hiatrika ity tontolo andro ity, aza mafoina mahasaraka anay. Noho ny amin'ny anara Jesosy nangatana ny vavaka. Amen.